Koko daholo iny izy zanagasikara vaovao tsara ihany nomenareo dia hianatra imasta betsika zao dia zao atahoana ny masta na vehivavy na lehilahy dia mananjo imasta tsisy maharatsy izany fa rehefa be loatra ihany koa zava-rehetra dia mankarary ny tombontsoa azo avy amin'ny masta aloha dia mitovy amin'ny lely ihany manala-tsy-tsaina raha ho an'ny olombelona izany dia afaka manao indray mandeha isan'andro raha mihoatra an'izay dia tsy azo atao satria tsy inona lasa miteraka fikorontanan'ny ati-doha lasa reraka lava ihany koa. Ny masta nefa zareo amin'ny ankapobeny dia tsy mitovy ny olona. Hafa kokoa ilay olona miaraka amin'ny tena mihoatra amin'ilay hoe masta. Nefa moa mampahatonga an'izay zavatra izay ilay fomba ny olona masta voalohany mahatsiaro irery. Koa tsipa fa tsy mety mazaka dia eo izany milalao bibity irery eo ilay ry. Ambonin'izay ihany koa izy ohatra sendra saraka tamin'ny sipany dia tsy dia eo amin'ny sipa hafa indray dia lozana milalao bibity ao an-trano irery. Ka iny aloha raha ohatra ka hoe mbola ao anaty fahatandràna dia tsisy maharatsy an'izany. Afaka foana lisany masta indray mandeha isan'andro, tsisy maharatsy an'izany. Fa ny mihoatra an'izay tsy azo atao hoe indroa ela na intelo na indimy ve ela ao anatin'ny iray andro manao an'izay dia mila manantona dokotera ihany satria sarotra ihany koa miala mahazatra ange. Raha indray mandeha dia antonony izay, tsy misy olana mihitsy. Dia ina ary izany tokony atao mba ilana ilay izy e? Tsy hoe ny ilana amin'ilay izy izany fa inona mampatonga ilay izy, inona mampatonga ny olona lasa masta. Indray mandeha isan'andro tsisy maharatsy an'izany fa raha lasa be loatra dia manimba vatana sady lasa be fanadinona ilay. Inona mampatonga ilay olona ilay manao an'ilay izy dia tsy ampilely aloha. Ilay hoe mandeha mikoatsiba fa tsy mety mahazaka. Dia inona koa tsy ampy fitiavana. Izay ilay mbola averiko voalohany ho an'ny ray aman-dreny omeo fitiavana ny ankizy. Satria lasa manono foana izy rehefa tonga eo amin'ny taonany miala sakana. Eo ny ankizy manomboka maditra lasa be famaliana, moka sigara, misotro toaka, manao siba etsy sy roa, indraindray koa miafina koa satria matahotra ny dada sy neny. Tsy hoe rehefa any akory ilay ankizy no atorohevitra fa ilay mbola vao teraka izy dia mila tsy maintsy maka ny fony ianareo ray aman-dreny. Amin'izay ange ny ankizy rehefa lehibe dia raha misy olana izy tonga dia efa mitsotra ny marina amin'ny ray aman-dreny. Kanefa nareo ray aman-dreny tabataba sy mila vany aminazy, fomba ahoana moa ny itsorany amin'ny marina? Lasa izy mandeha mifosa indray izy any amin'ny namany any. Ny namany nefa hamotika anazy ny tena tanjon'ny namany. Tsisy namana tsara fa anazy any. Ny hamotika ny lisany sy hamotika indriny tanjon'ny namana voalohany fa tsy hoe ny anao izay asoa lako. Be fialonana ange olombelona. Inona koa mampatonga ny olona manao masta? Be ati-tsaina. Ka izay. Hoe tena mibedaberaka any an-tsaiko. Ohatra ny saraka tamin'ny sipalay dia andeha masta indray aloha. Raha indray mandeha isan'andro tsy misy olana fa raha lehibe intelo, inefatra, indimy ela anatin'ny iray andro dia mila manantona dokotera. Ka io ny saina ihany mitondra anazy hoe rehefa te hanao zavatra anankiray tiana ho tonga hatramin'ny farany ilay izy dia ny saina no mitondra anazy. Na ho ela na ho haingana tsy maintsy afaka foana. Inona ary no tokony atao raha ohatra ka hiala masta? Mamorona zavatra atao. Ianao raha mandrery ao an-trano ao dia izay ilay mampatonga an'ilay izy hoe variana mijery film misy mpilely be dia eo koa eo lasa milalao bibity eo ilay ry dia eo lolovina kely eo. Tsisy izay. Fa mandeha mandany andro miaraka amin'ny mpiray tampo an-trano. Ny ray aman-dreny voalohany indrindra mila manakaiky ny zanaka dia amin'izay izy mba tsy mandrery ao an-trano ao maka ny foniny ankizy. Satria lasa mandrery izy dia lasa mitatra lasa dala ny saina. Ambon'izay izy efa miala sakana dia manaraka lasa te olon-dehibe rapidy izy, te olon-dehibe hainga nefa mbola tsisy saina. Dia izay mampatonga anazy ilay manandrakara mety sy roa nefa mbola tsy ao anatin'ilay fahalalana. Dia mba mila manakaiky ny fony ianareo ray aman-dreny mba hahalalana ny tokony ataony. Afaka hoe mifandray amin'ny olona ihany koa izy dia eo ilay hoe namana. Manalazy miaraka amin'ny namana. Ilay manalazy tiako lazaina hoe tsindana tonga dia mirevy misotro toaka be na foka sigara be tsy izay. Ohatra hoe mpandihy ianareo, lasinareo mandihy. Eo an-tokotany eo ianareo dia mandefa mozika dia mianatra mandihy. Izay nge dia afaka ny tebotebo sy ny ati-tsaina.
Ohatra indrinareo ohatra hoe mpanao ski na skate na hoe ihany dia mifanao fotoana dia lasa nareo mpanao skate ihany. Tsy voatery andeha amin'ny toerana hafa fa mety hoe tokotany na erỳ lavidavitra kely erỳ. Dia efa afaka ny adi-tsaina. Ilay mifanohy zavatra amin'ny ratsy ry zareo dia efa adio mihitsy. Ary raha ohatra ianareo ka manana ilay naman-dratsy ohatran'ireny dia aleo miala. Tadio tsara fa ny namana dia tsisy hamonjy anareo izany. Tsisy. Hamody tian'ny tanjony. Inandray koa izany zavatra tokony atao farany dia kotrana. Maha-lehilahy ny lehilahy. Fantatra lehilahy efa ny vehivavy dia tia lehilahy bokon'ozatra mba bebe kibo ilay mba tonga dia efa tsara ireny. Manana ozatra tsara dia noho ny lehilahy koa mba ilay madondadonda ireny. Fô mahita izany vehivavy. Oh my god. Tsy mahay. Tara be kiala. Izany akory tsy midika tonga lahy izany dia tsy maintsy kotrana be tonga dia hianao rejima sy hanao an'io rehetrarehetra tsy izay. Kotrana kely fotsiny lehilahy mba manao izay mampatsaratsara ny vatiny lehilahy. Miainga amin'ny ianao ange ilay fiovana voaloha e. Ianao no manova famindra voaloha. Raha ohatra hoe ianao izao no hoe miezaka mivoatra manao izay zavatra izay, dadasinenao koa ringa gaga. Tao lasa lehibe tao ty. Iza no nampianatra an'ity tany? Tsy maintsy hanara-kefa ihany koa dadasineny avy eo efa ohatran'ny mety, ohatran'ny tsara. Manara-kefa indray koa dadasineny avy eo. Dia izay. Valiny dia tsotra iray ihany raha te himasina dia indray mandeha isan'andro. Izay ny ataony. Ohatran'izay ny 3, ny 4, ny 5 dia manantona mpitsabo dia mitsabo tena. Satria tsy azo atao ilay izy. Simba ny vatana ary ny saina koa avy eo simba. Izay fa mankasitraka anareo dia amin'ny manaraka indray arô.